Coucou, mbola live ihany ô, asa tsy anareo? Tonga de vavantsika rehetrarehetra fa tsy mandeha lavitra be akory zareo de mankasitraka anareo zay mandefa bonjour, zay mandefa salut. Et y a quelqu'un, inona moa le soratra eto? Est-il quelqu'un? Inona moa le fanontaniana eto? Est-il possible de discuter avec vous? Ihany tompoko, alefa foana ny discussion antsika fa tsy misy olana le izy. Ahoana ny ampatarina ny vehivavy mbola virjiny? Lana vehivavy mbola virjiny dia ny andriny. Tapikandrina eto somary mbola madiodio malamalama mitovy ny andrin-jazakely. Ty tapikandrina eto ty. Ny sofina ihany koa raha ohatra ka ny sofina somary malefaka toy ny sofina zazakely. Ny nono raha ohatra mitsapan'ony vehivavy lisany ho an'ny vehivavy virjiny dia tsy maintsy mafy be ilay izy. Ohatra ny hoe misy voatabia na misy ovy na misy vato ao anatiny ao. Ho an'ny vehivavy raha hoe tsy virjiny intsony raha tsapaina dia efa malotalota ilay nono. Zay no ahafantarana anazy. Salut, azo nonoina tsara ve lavatay sy fory raha voadio tsara. Tsara ho fantatra voalohany indrindra zareo fa aleo azava ny resaka fa raha ohatra ka henono fory na ary amin'ny lavabody dia fadio mampirafy. Mampirafy eo ianareo dia voan'ny miangatra fa aleo azava ny resaka. Ka raha ohatra izany ianareo ka te hoe hankafy an'ilay izy na lavabody na fory dia voalohany aloha ny fory no tsy solany fa ary amin'ny lavabody dia fitaovana famoahana zavatra fa tsy fampidirana. Zay aloha dia efa loza ilay izy. Amin'ny ankapobeny ihany koa misy fitaovana fanadiovana lavabody ka raha tsy voadio tsara dia taihibeny eo tsy maintsy sarotsarotra ilay izy. Ary raha ohatra ka hoe any amin'ny lavabody ihany koa dia tsy maintsy mila mividy menaka mba hampalama tsara ilay izy. Raha ohatra ka ho an'ny olona voan'ny hémorroïde dia oka aloha tsy trano tsara ilay hémorroïde satria hiteraka loza amin'ny vatana. Raha ohatra ka hoe mbola efa marary mbola any amin'ny lavabody ihany tsy mahay mipetraka. Raha ho an'ny tovovavy malagasy mbola tsy miteraka indry dia oka aloha ilay any amin'ny lavabody no lavabody tsy mahazo milalao lavabody izany. Teraka tsara aloha indry voaka ny zazakely 3, 4 tsy haiko 1, 2 dia avy eo aorian'izay raha hilalao lavabody ianareo roa tsisy olana fa afaka atao ilay izy. Fa izay lazaiko izao ny asa lavabody dia natao hamoaka zavatra fa tsy hampiditra. Dia anjaranareo roa no mijinja ny vokany avy eo. Salama, misy fanontaniana manitikitika ny saiko. Inona ilay fanontaniana manitikitika ny saiko? Ho anareo izay mametraka fanontaniana mba hoe atao lavalava ilay izy dia mba mahafinaritra. Mba ampianaro milely. Dia aleo fa ho ataontsika ilay vidéo atao an'indray no milely efa nisy tany alohaloha tany fa ho atory ihany nareo izany dia ataontsika ilay salut isika amin'ny tany isaky ny inona kay ny couple no tokony manao firaisana. Ny tiako lazaina dia hoe fomba fanasana handro mba tsy hahabevoka. Fomba fanasana handro mba tsy hahabevoka dia efa nisy fanasana handro nataoko tany aloha tany. Aleo fa ho averiko indray aloha ilay fomba fanasana handro satria ilay izy ho an'ny vaovao izao somary sarotsarotra, ho an'ilay teo aloha ihany koa mety mbola somary manodinodino dia ho averiko ny fomba fanasana handro dia amin'izay mba haindry tsara manao an'ilay izy. Inona ny couple ny fotoana roviana izany ny lera tokony hanaovana anazy. Raha ohatra ka hoe te hanamboatra zazakely dia tsara kokoa ilay amin'ny maraina satria amin'ny maraina ilay ranonainan'ny lehilahy iny matanjaka tsara ilay izy ilay vovoa iny satria amin'iny zetra ny vitany. Betsaka ny ranonaina mivoaka amin'iny raha hoe milely vehivavy anakiroa. Raha amin'ny alina nefa dia ilay ery koa reraka dia kamo be koa tsy hoe kamo izy fa mazoto foana ilay ery. Reraky ny asasany iray dia eo ihany ilay ati-tsainy dia tsy dia mahavita mikotrana tsara. Nefa kosa nefa ny vehivavy ao anatin'ilay amin'ny alina iny no mety kokoa ilay tanjaka ny vehivavy fa ny ahy izany raha torika hoe raha tena te hiteraka tokoa ianareo dia aleo amin'ny maraina manao an'ilay izy. Izany hoe miankina aminareo roa ihany io moa fa tsy dia misy olana loatra fa ny manisany fahadimbolana dia ho averiko ihany ilay izy dia amin'izay mahalala daholo isika rehetra rehetra. Salut! Mba mangataka torohevitra kely raha mba mety.
eny eo tonga dia apetrao fanontanianareo fa tsy misy olana mihitsy dia mba izay salut za manana fanontaniana sao mba afaka variana azafady vehivavy 20 taona manana zanaka roa vavy 20 taona 1 taona fa maninona ka izao rehefa manao amin'ny vadiko dia tsy mba mahatsapa izany tonga izany mihitsy nefa rehefa maty za dia irery dia afaka tsara fa maninona ka izao rehefa izaho tsy mba manao amin'ny vadiko izany mihitsy zaho tsy mba tia manao amin'ny vadiko izany mihitsy izao marary lamosina foana dia misy perte mangididy foana avy ao anaty ao tena mampijaly ahy mihitsy efa mitsindrona fa tsy afaka manoatra fa tsy afaka mihitsy dia omevaolana azafady mamparary ve ny mandro amin'ny rano mafana fa izao tena efa ela be tsy mba mandro amin'ny rano mangatsiaka izany mihitsy mba hoe fikafika kely ny mankafy miaraka amin'ny vadiko dia manana olona izao ianareo roa eto indri variana amin'ny masta Ramose variana amin'ny masta ary ivelany izay izao ilay olanareo roa dia mino ihany koa fa ny tokantranonareo roa dia miorina tao anatin'ilay tsy tao anatin'ilay fahavononana ilay izy ka ny vahaolana apetrako aminareo roa dia mifampiresaka satria ianareo roa no mikorotana amin'izao mikorotana ianareo roa dia ilay kilalaom-pitiavana tokony atao no tsy mety sy tsy mandeha amin'izay laoniny mbola tanora ange ianareo roa 20 taona izao indri rangahy koa possible fa 30 taona mbola ao anaty fahatanorana mila manalahy tsara ianareo roa izao fa ny tsara tokony atao dia mifampiresaka azafao tsara amin'ny Ramose no olandria dia Ramose koa milaza ny olany mifampihaino tsara ianareo ohatry ny ahoana izany mifampiresahana rehefa tonga amin'ny hariva iny izy reraka na koa ohatra hoe rehefa ilay vao maraina na ilay tsisy atao iny dia mba mifampiresaka mba safosafoina indray kitikitihana moramora eo izy dia mifampiresaka ianareo roa indri izao ilay hoe tsisy fafinaretina ho andry ilay izy dia izay hitanareo izay Ramose izao tsy mahalala hoe tonga ve ilay orgasme indri tsy mahalala izy izao hoe fa dia alefalefa fotsiny 1 2 3 dia vita lasa ve ilay ranona iny izay izany dia indriko nefa tezitra be indreo le izay fotsiny koa ve dia Ramose izany tsy mahalala an'ilay izy hoe tonga ve ilay ranona iny dia tsy mahalala koa izy hoe nankafy ve indri ianareo roa tsy miresaka dia noho izany ianareo roa ilay olana voalohany ny fitiavana ny zava-dehibe indrindra tsy ampy fitiavana ny tokantranonareo roa mandeha ila ilay izy fampiresaka ianareo dia miaraka mankafy izay ilay atao mankafy voalohany dia mila falifaly mila tsikitsiky izao anefa raha ohatra nefa kosa aloha Ramose hoe sendra hoe manao sipa na mampirafere ambadika ery ka fantatry madama dia izany ange dia efa olana hoe mampihemitra an'ilay tokantrano dia aoka izay ho an'ny lisany aoka izay ilay midi-kodina etsy sy eroa fa tsy vahaolana mihitsy izany fa eto izao dia sy mba rava ny tokantranonareo roa amin'izao fotoana izao fa raha tianareo roa no hoe ankafy sy ampilamina ny tokantranonareo roa dia mifampiresaka mivantana ianareo roa manazava ny olana izy zao efa lehibe ny ankizy tsara ange izany milamina ange ianareo roa efa lehibe ny ankizy manalahy sisa nataonareo roa dia nefa nareo nandritra izay fotoana ela be izay dia tsy hitanareo roa izay hanaovana anazy ka torohevitro mifampiresaka mifanazava tsara dia hazavaina ny olany dia rehefa milely dia tsy mahazo menatra aloha dia mila mankafy ianareo roa bakitsika mba handeha ny zanakareo izao efa lehibe dia mety tsy voatery hoe ao an-trano ao ilay tsy tsara loatra hitany ankizy ao ilay izy fa mba apetraka any amin'ny dada sy neny any ny ankizy dia lasonareo roa mandeha manalazy kely any amin'ny hotely ohatra dia any ianareo roa mankafy tsara manalazy tsara dia mba atao miadana ilay izy tsy hoe maika ahody rangahy fa ahoana rangahy izany afaka atao weekend dia amin'ny alina ianareo matory any tsara ange izany
Fa ity zao dia mampalahelo fa rava ny fiainanareo anankiroa dia izay hoe mila fampiresaka tsara. Lery zao dia tsy mahalala akory inona zany tokony ataoko madama dia mino fa any ambadibadika any koa zao lery rehefa miainga antsirim-panatenany dia lasa izy makamaka vehivavy atseroa dia tsy mahalala akory izy atao ahoana ilay izy fa dia alefa fotsiny ray roa telo dia vita. Manao lalakitakisoa ilay tokantrano dia mampalahelo. Le masta dia aleo hazava ny resaka fa tsy mahasolo olona ny masta. Na eninjato na enimpolo ary manao an'ireny dia tsy mahasolo olona mihitsy fa tsara hoe efa misy olona miaraka amindry zany eto any dia tsara indrindra hoe mifampiresaka ianareo roa satria ilay tokantranonareo roa mandeha ila ilay izy. Tsara ve ny hoe mandro amin'ny ranomafana? Raha ho an'ny vatantsika olombelona dia mandro amin'ny ranomangasiaka no mampalefaka sy mahatanora ny vatantsika. Raha ohatra moa izany ka hoe marary na hoe tsy mahazaka an'ilay izy tsy omena tsindry fa mba atao matimaty kely fa tsy ilay mamay be. Fa tsara kokoa mba ilay hoe ranomangasiaka no androana ka tsy omena tsindry moa raha ohatra ka hoe tsy mahazaka indray dia somary mba ilay atao matimaty kely ny mandro fa raha ny tsara dia hoe ranomangasiaka no tsara. Izaho marary lamosina foana dia misy perte manodidina mivoaka ao anaty ao. Dia io koa izao no mety olana mety hoe marary ihany koa ange izany ndre hitanareo izany mikorotana ny tokantranonareo roa eto dia mampalahelo. Tsy hay hoe ramosena andeha nanenjika tary ambadika tary dia namindra aretina tamindry satria tsy nareo roa nge tsy mifampiresaka e. Mandeha ila ilay tokantrano dia mampalahelo fa izay vahaolana akaiky dia mifampiresaka ianareo roa satria tsy ampy fifampiresahana tokantranonareo roa dia mamaha-olana ianareo roa inona no tokony atao dia aza miandry ela indrindra fa tonga dia makany amin'ny dokotera. Izay ny vahaolana aingana dia jerena ny vatandry mba misitrana aingana ny vatandry fa tsy aza miandry ela be. Koko milay eny eo misaotra betsaka anareo salut tompoko mba anontany afaka manoro hevitra manaingeza filahiana fa tena misy namako sahirana mihitsy ato atahoana izany manabealay lataka dia raha ihany ny atao manao plastika sorodraily isany tsy possible mihitsy hoe ohatr'izao ny halava-lezy dia atombo tiana ho lasa 2 cm dia aiza izany ilay zavatra ampitomboina ny zavatra iny. Raha ohatra kelikely izy dia lasa marotsaka kelikely izy dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy manao plastika sorodraily isany. Dia inona izany tokony atao raha ohatra ka hoe te-hanao plastika sorodraily isany? Raha te-hanao plastika sorodraily isany dia mandeha makany amin'ny dokotera dia ho alehibiazina izy ho alavaina na hoe angezana vitan'ny dokotera izany. Fa kosa ny zavatra mba hatoroko dia hoe ny plastika sorodraily zareo tsy natoraly 5 taona raha ela indrindra dia tsy maintsy soloina io ka elahy raha tsy manam-bola tampoka elahy ao aorianan'izay 5 taona izay dia nelahy be indrindra voanio mamiadana io elahy ary mety tsy hiantsika intsony ilay bibity fa tsy maintsy halazo na hoe na mety hipetrahan'ny aretina ihany koa satria tsy inona ilay fitaovana natao tao anatin'ny bibity nelahy iny ke zavatra hafa mety hoe plastika nataon'ny dokotera na hoe tsy hay hoe inona ilay nataon'ny dokotera nampalava ilay izy ao. Dia io mbola averiko foana hoe tsy mangeza anazy na mahafoy anazy na hoe marivo loatra na tery loatra na malalaka loatra tsy izay fa kosa ny fahaizana mankafy. Tiako be ilay izany ny lelako izany foana andorana antsika mba ho ery mahafinaritra be loatra izao nitaondrena angamba hoan'ny foroko ny lelako koa dia izany foana ve mba mifanao teny mankafy ohatr'izay ianareo roa rehefa milely ary tsy voatery eny amin'ny fandriana ihany fa rehefa amin'ny fiainana andavanandro dia mifampizara fitiavana dia izay no mampilamina ny tokantrano. Tsy ampy an'izay ilay fiainantsika malagasy zareo tsy ampy dia mampalahelo fa lasa mandeha ila korosofahana latsaka anaty lavaka ny tokantrano malagasy.
dia ho any lazany eto raha ohatra hoe tiany ialahy mba ho ngezangeza ny bibita dia tsy maintsy any amin'ny dokotera ialahy manao anazy fa tsy vita hoe miaina efa misy vatra menaka moa zany ilay hoe mampalava anazy fa tsy possible mihitsy zany hoe anositra menaka foana ialahy dia vetivety be dia lasa lava be ao, tsy possible zany. Dia izay. Salut, afaka mba resahana ihany koa ve ilay string dia vokatra tsara entiny sy ny vokatra tsara entiny azafady. String mba ataovy lohahevitra koa ilay minono fory sy lataka hoe ahoana ny finoana lataka sy ny fory, afaka mahazo contact anao hoe mba haresaho koa ilay string. String amin'ny tonga amin'ny slip rehetra rehetra e, dia be zao ny karazana slip rehetra rehetra, boxeur ilay malalaka, ka io miankina amin'ny vehivavy ihany io. Rehefa tonga fotoana aloha ny vehivavy dia tsy maintsy manao ilay slip ngezangeza satria mametraka ilay taly ao anatiny ao. Ny fomba ahoana moa indrindra ohatra ka hanao string nefa indray hanao an'iny taly iny, tsy maintsy ilay slip ngezangeza. Hoe raha ohatra indrika amin'ny andavanandrom-piainana ka tsy tonga fotoana dia afaka manao slip string na be dia be. Hitanareo zao efa misy ilay slip tsy string intsony indray amin'izao a, fa ilay paozin'ilay izy eto ilay manampina ilay fory eto fotsiny ilay izy dia sady tsisy tadiny dia ary ambany ary ato aorian'ny vody ato ilay izy somary misy tahony kely, somary manao ohatran'ny V zany ilay izy dia misy